Andefa taratasy misokatra ho an'ny vondrona SADC ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Bakeo ny fitondrana ny CENI amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Sambo iray no rendrika tany Tomasina androany. Manantitra ny arabo mampirarintso anareo tompo-klasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MPS. Nandefa taratasy misokatra any amin'ny SADC ny 9 Aogositra 2024 lasa teo ny filoha ny rodoben'ny mpanohatra amin'ny demokrasia eto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny votoatiny izany taratasy misokatra izany dia manazava aloha ny momba ny RMDM fa eo ihany koa ny fitakiana ny ampiarana ny sata momba ny mpanohatra eto Madagasikara izay lalàna efa misy izy io. Mirado Rabenjamina no mitatotra ny vaovao, sary ny Toky Ramarola. Ny RMDM endrika vaovao ny fanoherana eto Madagasikara. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny zoma fa 12 Aogositra 2024 teo tao amin'ny Carleton na tetsy anosy ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Ny fanoherana dia arovan'ny lalam-panorenana ka noho izany dia vovolana ahafahan'ny mpanohitra mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena zany ny RMDM. Efa voafidy ihany koa ireo Brand National mandrafitra ny RMDM izay tarihiko. Araka ny voalazako ombenombeny dia arofanina ho an'ny mpitondra ankehitriny no ijoroan'ny RMDM fa tsy rafitra entina nonga-panjakana akory. Eo amin'izany asa fanoherana izany dia raisinay ho tompona andraikitra amin'ireo fampanantenana nataony ka tsy tanteraka sy ireo fanapahan-kevitra ny raisiny fa tsy naomby na tsy mitondra soa an'ny vahoaka ny mpitondra. Izany rehetra izany dia atao anatin'ny fametrahana ny tena demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna. Ijoro hatrany ihany koa ilaza ho renin'ny vahoaka malagasy raha toka tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Anisan'ny tena mahasahirana ny vahoaka manerana ny nosiny tsy fandriampahalemana, ny fahatapahan'ny jiro tsy misy farany, ny fijalian'ny vahoaka amin'ny famatsiana rano sy ny sisa. Tsy hitsikera fotsiny nefa izahay fa hanao ezaka ihany koa mba hanetanana ny vahoaka eo amin'ny andraikitry ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara ary hitondra vahaolana arak'izay tandrify anay. Tsy ekenay ihany koa ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana na ny fanaovana ambadika politika amin'ny fanaovan-dalàna ka ampiasana ny antenimieram-pirenena ho sehatra politika iarovana ny tombotsoan'ireo mpitondra sy ireo mpiaradia amin'ny rery. Araka ny fanadihadinana avoakan'ny fikambanan'ny iraisam-pirenena Freedom House tamin'ny taona 2024 dia voasokajy ho isan'ny firenena tsy mbola afaka Madagasikara raha nahazo isa 950 amin'ny 100. Anisan'ny tsaraina ao anatin'io fanadihadiana io ny zo eo amin'ny fanaovana politika. Na dia efa eken'ny lalam-panorenana aza ny fanoherana ary efa misy ny lalàna fa 2024 tsipika aotra 13 tamin'ny 9 Septambra 2024 momba ny fanoherana sy ny antoko-mpanohitra dia misy indray ny fikasana ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao mba amerana sy amatorana ny mpanohitra mba tsy ho afaka manao ankalalahana ny asany amin'ny fanovana io lalàna io izay mbola tsy nampiarina akory. Izao fikasana izao dia midika sahady ho fanampara-pahefana ka atahorana mety hiafara mididy zadiny eto amin'ny firenena. Tsara ho marihana ary efa fantatra ny vahoaka malagasy manontolo fa ireo mpitondra ireo ihany namolavolan'ny lalam-panorenana tamin'ny 2024 ary koa namolavolan'ny lalàna 2024 tsipika aotra 13 fon'izy ireo nitondra ny teteza mita tamin'izany. Mipetraka ny fanontaniana hoe tsy mety amin'izy ireo indray ve izany ny lalàna izay nataony sa ny olona mipetraka ho mpanohatra amin'izao fotoana izao tsy mety aminy ka hitadiavana hevitra ny liana azy. Raha izao no mito dia atahorana ihany koa ny iverenana amin'ny fitondrana jadona nandritra ny teteza mita ka nampiasana herim-pamoretana ny vahoaka izay tsy mitovy fomba fijery amin'ireo mpitondra tamin'izany. Tsara ihany koa ny mampatsiafa ny laza ny filoha ankehitriny nandritra ny deba na ny ady hevitra natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fa amela malalaka hitarika ny mpanohatra raha izy no lany eo. Ankehitriny efa filoha izy ka tokony hitazona ny teny nomeny raha toka tena demokraty tokoa. Izao fikasana nova lalàna izao araka ny efa voalazako dia efa mariky ny tsy fanajana ny fanjakana tan-dalàna mihitsy.
noho izany dia manao antsoava amin'ny mpitondra izahay mba hametraka ny demokrasia, hanaja ny tany-tandalàna ka ampiatra avy hatrany ny lalàna fa 124 tsipika 310 tsy misy fanovana ary koa hamoaka haingana ny didy fampiarana io lalàna io. Manao antsoavy ihany koa izahay mba hamelana malalaka ny mpanohatra nao ny asa fanoherana tsy misy teritery izay arovan'ny lalam-panorenana. Farany dia miantso ny fikambanam-be iraisam-pirenena izahay mba hanampy hatrany an'i Madagasikara amin'ny fametrahana ny tena demokrasia sy ny tany-tandalàna ka samy andray ny andraiky ny daholo ny hery eto amin'ny firenena. Eo amin'ny fiatrehana ny fifidianana kominaly dia nampiakariny ny fitondram-panjakana avy roeny ny vola izay alohan'ny pilatsaka hofidiana, vola fandraisana anjara moa izy io na ilay fantatsika amin'ny antsoina hoe caution. Raha ny commune izay sokajy voalohany toy ny commune Antananarivo renivohitra dia 5 tapitrisa ariary no efa napetraka tany am-boalohany, fa zao dia lasa 10 tapitrisa ariary. Niakatra daholo ihany teo avy roeny ny vola momba an'izay caution zay ho an'ny commune sokajy hafa. Idena Eliano mitatotra ny vaovao, sary ny Toky Ramarola. Niakatra avy roeny ny antoka alohan'ireo kandida ben'ny tanàna ho an'ireo commune manana sata manokana araka ny didim-pitondranana avoaka ny gouvernemanta ny arivan'ny 14 aogositra teo. Mifanohitra tanteraka tamin'ny nambaran'ny seni nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny maraina ny 14 aogositra lasa teo anefa izany. Tsy nisy ny fiovana tamin'izay sosikevitra rehefa narosony senia tamin'ny farany teo ihany, dia raha verina kely moa zany dia ny hoe ho an'ny commune Antananarivo renivohitra dia 5 tapitrisa ariary izay vola antoka tokony alohan'ny kandida ilatsaka ben'ny tanàna sy ny tokony ho alohan'ny kandida ilatsaka mpanolotsaina izay. Averina matetika amintsika fa fifidianana roa samihafa no atao, noho izany dia vola antoka roa samihafa. Ny liste ny kandida ilatsaka ben'ny tanàna mandoa 5 tapitrisa ariary ao Antananarivo. Ny kandida ilatsaka mpanolotsaina ny listany dia mandoa 5 tapitrisa ariary. Raha ny efa voafaritra dia ny septambra izao no anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny emitra 2 volana nefa izany no ny fiandrasan'ny seni ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana. Nahariary ny mpitondra fa izy no masy mandidy amin'ny fikarakarana ny fifidianana satria tsy ampy 420 rakory niova ny maribola. 10 tapitrisa ariary no tsy maintsy alohan'ireo ben'ny tanàna raha toa ka 5 tapitrisa ariary no efa nampahafantarin'ny seni ny olom-pirenena. Raha ny antony nahatonga ny fitondram-panjakana nampitombo avy roeny ny vola izay ho fandraisana anjara n'ireo tehirotsaka kandida ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina, niakatra avy roeny raha oharina tamin'ny volana aloha tamin'ny filatsahako fidiana ny taona 2024 dia ireto antony manaraka ireto. Ny voalohany dia mba hahamatotra kokoa ny filatsahako fidiana amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izao. Ary ny faharoa moa zany dia ny senia dia nanome tolo-kevitra ny amin'ny hanaovana an'ireo fandraisana anjara ireo hitovy tamin'ny izay naloha tamin'ny taona 2024. Kanefa ny fitondram-panjakana dia nahita fa tao anatin'izay 5 taona lasa zay dia efa nisy ny fiakaran'ireo vedin-javatra rehetra sy ny fandaniana izay ilaina amin'ny fanontana zany bileta tokan'izany, ary izay anton'izay no nahatonga ny fampakarana ho avy roeny ny vola izay fandraisana anjara halohan'izay ilatsaka ben'ny tanàna na ny mpanolotsaina amin'izao fifidianana ho avy izao. Miteraka ahiaho an'ny olom-pirenena ny tranga toy izao. Everina fa misy kajikajy politika indray ny fikarakarana ity fifidianana ity. Voakasika ity fiakarana avy roeny ity moa ny kandida ho ben'ny tanàna ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Manoloana izany, mbola azo antsoina ho mahaleo tena ve ny seni raha toa ka tsabahan'ny fitondram-panjakana avokoa ny andraikitra izy ireo. Eo amin'ny resam-pifidianana ihany vola 30 lavitrisa ariary no ampiasaina amin'ny fifidianana raha ny fanambaran'ny seni androany.
tsy voafaritra mazava nefa ao anatin'ny teti-bolam-panjakana izy io avy aiza ary ny vola ampiasain'ny fitondrana anatanterahana ny fifidianana. Mety hisy fandraisany ve amin'ny fampiakarana ho avy roa eny ny vola fandraisana anjarany ireo kandida amin'ny ben'ny tanàna. Dia ho rahantsika ny tati-baovao hoentiny Edena Elia sary ny Toky Ramarola. Ao anatin'ireo fifidianana roa ny fandimby farany teo dia mbola namatsy volana anatanterahana izany ireo vondrona iraisam-pirenena maro. Nialan'izy ireo anefa izany tamin'ny tindray mitoraka ity. Noraisin'ny fitondram-panjakana manontolo araka izany ny famatsiana ny vola anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Saingy ny mahagaga dia tsy voafaritra anaty teti-bolam-panjakana ny vola ikarakarana izany. Ny ena ihany koa io teti-bola io raha oharina amin'ny fifidianana roa ny fandimby. Raha ny vola etreretina fa hampiasaina amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina izao dia manodididina ny 30 lavitrisa ariary latsaka kely. Izany hoe noezahana ny nanao ny fomba rehetra mba ampiarana ny politika ny fitsitsiana ao anatin'izao fifidianana atrehintsika izao. Fitsitsiana satria raha ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nataontsika farany teo, izay fifidianana tokana dia nandaniana hatrany amin'ny 40 lavitrisa ariary tanoana. Izany hoe 30 lavitrisa ariary avy amin'ny teti-bolam-panjakana ary ny 4 lavitrisa ariary kosa dia fanampiana avy any ivelany. Nahitana fianahany betsaka ny teti-bola ampiasaina amin'ity fifidianana ity raha oharina amin'ny fifidianana roa ny fandimby. Vokatr'izay tsy hisitraka fiofanana ireo rantsa mangaika ny seni hiasa eny anivon'ny birao fandatsaham-bato noho ny tsy fisian'ny vola entina ampiofanana azy ireo. Mariana moa faharotsaka avy hatrany any amin'ny kitapom-bolam-panjakana ireo fandraisana anjarany ben'ny tanàna ao anatin'ity fifidianana ity ary ampiasaina amin'ny fanotana ireo bileta tokana araka ny efa fantatra. Eo amin'ny raharaham-pirenena dia mitoetra ny fitetezam-paritra izay ataon'ny hetsiky ny olom-pirenena izay miady amin'ny osoka sy ny alabato izany fantatsika amin'ny antsoina hoe MCFI manazava amin'ny olona fa raha reny fifidianana roa farany totsaina teto amin'ny firenena reny dia maro ny tsy fetezana ny tsy fahamarinana ihany koa. Dia ho rahantsika vetrany ny vaovao momba an'izay. Tahotra ny fifaninanana avokoa no fantatra fa hanaovan'ny fitondrana ankehitriny ny paikady rehetra andresena mandritra ny fifidianana na dia itizao azy fa amin'ny fomba feno osika. Ny soroana izany indrindra no tanjona amin'izao fitetezam-paritra ataon'ny MCFI izao mba tsy hanitsakitsahany fanjakana intsony ny tena safidim-bahoaka marina. Misy zavatra tsy mandeha tokoa eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny fifidianana satria tsika tany demokratika republikana izany hoe etom-bahoaka dia ny vahoaka no misafidy izay olona tiany hitondra azy araka n'izay safidiny madio tsy marina. Ny zava-misy anefa dia io fifidianana io dia misy ny osoka, misy ny tsy fahamarinana, misy ny alatra. Ka izay no antony hijoroanay. Ireo olom-pirenena dia niaiky tanteraka fa tafahoatra loatra ny fandikan-dalàna sy ny alatra nisy nandritra ireny fifidianana roa teto amintsika ireny.
Mahazo moa tegna zany fa nisy mpiaino zay zany zavatra hitako hoe nafidividivy anazy zany tamin'ny fitaragnana natao tamin'ny fividiana somba vahoaka iny. Anisany nandefa fitaragnana tamin'iny nahitany Samely dia nitonga tany valiny sa nisy valina kely azy ko hoe voaray fa tsy mitombo. Anisany nahita trofo mazava tsara misy tao amin'ny distrika dia mety Valavao. Dia nefa moa zany nianty valiny tamaty izy fotoanany zay dia rehefa nanireny radio tany amin'ny vokas tany amin'ny HCC dia somary zentany aminy tokoa raha kivikivy tokoa fa nagnanotegnanay. Ombako mamy tamin'ny ray aman-dreny tao ihany fa hoe ny tegna somenakady ery Madagasikara dia salamy tanà voatafiky ny dahalo tokoa sika very omba ka isaoranareo ny magnaradia. Farafatarako hoe raha hitako sy ny fantako fa fahatsarany fividiana magnaraka no atao sika eto sy tetsy hoe ino ro atao sika mba hanatsarana ty harabary ty hampadio fividiana fa vo misy rola mitelo vo atao. Ny distrika Anambalavao moa no nanohizany MCFI ny fitetezam-paritra any amin'ny faritra Atsimo iny ny Alahady 12 Aogositra teo. Ny renivohim-paritany ny Atsimandrefana kosa no anohizana ny fitetezam-paritra. Any amin'ny distrika Andramasina kosa dia mitaraina amponina ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana vahaolana hitan'izy ireo ny fangatahana mba ampisiana ny antsoina hoe poste avancé ho amin'ny mpitandron'ny filaminana izany. Ny tsy fandriam-pahalemana izay sakana tsy ahafahan'ny amponina Andramasina mamokatra araka ny tokony izy. Germain Nomenjanary no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Erzora Jonarvony. Manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikan'ny Andramasina amin'izao fotoana izao. Isan'ny iray sakana lehibe izay tsy ahafahan'ny mpamboly sy ny mpiompy any an-toerana manao ny fiariny sy ny famboleny izany raha ny fantatra. Isan'ny miady mafy ny amin'ny ametrahana fandriam-pahalemana araka ny tokony izy ao amin'ity distrika ity ny solombavambahoaka izay voafidy tany an-toerana. Misy fotoana zany misy an'le andiananjola manafika mamaky tranon'olona fa ny soran'Andriamanitra aloha zany mbola tsy nisy nainana fohy dia ao anatin'izay koa ny alatromby. Ny alatromby zany dia matetitetika indrindrandrindra ao anatin'izao andron'ny famadiana zao. Mba ampiana ny poste avancé, ampiana ihany koa zany nisan'ny gendarme amin'izay fotoana izay zany mba miampy ny fandriam-pahalemana any an-tanàna. Misy poste avancé anankitelo no tena angatahako any dia misy ilay any Andohariana Mangabe dia misy ihany koa nefa ny aty Anepoka ary eo Alarobia amin'ny Vatosola. Ireo zany aloha nangatahanay. Nanomboka ny taona 2024 no mankaty no hita fa marisarisa tanteraka ny fambolena sy ny fiompiana na ny fiarina teto Madagasikara noho ny vokatry ny tsy fandriam-pahalemana izay. Tsy ny distrikany Andramasina irery ihany no mikaikaika fa saika manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny eo anivon'ny vondron'olon-tsotra kosa dia nilaza izy ireo fa tsy mipaka any amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro ny fampanantenana izay nataon'ny mpitondra fanjakana sy ny fitantanan-draharaha-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ary dia tsapa fa mesahirana sy mahantra foana ny malagasy amin'izao fotoana izao. Germain Nomenjanary no mitatitra amin'ny vaovao sary ny Erzora Jonarvony. Inona mibaribary iainan'ny malagasy amin'izao ny resaka sosialy. Tsapa tanteraka fa mikaikaika amin'ny vidim-piainana ny ankamaroan'ny vahoaka amin'izao. Miankina betsaka amin'ny politika ny mpitondra nefa no mahatonga ny fahamorana sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka io. Efa betsaka ireo fiainamonim-pirenena no naneho ny heviny fa tsy mifototra amin'ny fahoriam-bahoaka ny politika izay ataon'ny mpitondra amin'izao. Hoaiza marina ty fireneny ty misahirana amin'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ny fitadiavana na ara-pivelomana io. Tsisy fitoniana iainan'ny vahoaka, tsy afaka miary amin'ny tokony izy sarotra amin'ny fiainana. Hatramin'izay na nisy ary ny fiakarana vidim-piainana mba niaina pitoniana ilay olona afaka miary ihany. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao raha fijerinay azy ilaina amin'ny fandinihan-tena. Izay na tonga nay tsy niteny mihitsy ny aloha. Fa fahita mihitsy ilay izy amin'izao fotoana izao hoe politika maloto miantso fandinihan-tena amin'ny mpanao politika tsirairay. Zava-dehibe ny fijoron'Andriamatoa Marc Ravalomanana ompanohitra no ny foto-kevitra fampandrosoana izay ananany.
eto nge misy milaza foana hoe mpanohatra zay e nefany a ohatra lasa pikaramanady fahitana vahoaka ary eo koa zany mahavelom-bola anatin'ilay izy tokony apetraka mazava tsara mihitsy ny aloha ary zay mahatsara an'le hoe ampiaro aloha le lalàna efa misy mba hafahana mijery hoe aiza mila ovana le zavatra mbola tsy nampiarinao a nefa le izy a tadiavinao ovana sahady dia izay zavatra izay foana mahatonga an'le vahoaka hoe leo politika leo kajikajy tsy mahafantatra intsony ny tena andian-dalàna marina. Samy manara-maso ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara ny vahoaka malagasy ary indrindra ny firaisamonim-pirenena. Tsapa tokoa mantsy fa tsy mbola misy manomboka ireo fampanantenana izay natao ny filoham-pirenena ankehitriny. Tsy misy raha vaovao izay vita fa mbola miaina tanteraka ao anatin'ny fitohizam-pitantanana na ny antsoina hoe continuité de l'État ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy. Ivadika lafim-baovao hafa indray aloha isika efa manatombotra ny fahatongavan'ny Papa François eto Madagasikara anisan'ny lalana izay andalovany iny Ivandry Tsarasotra iny raha ny fahitana ny fanamboarana nefa dia tena mbola lavitrezaka ny asa. Laurette Berton no mitondra ny vaovao amintsika sary ny Manora Andriamalala. Roa herinandro sisa no fe-potoana ahafahana mamita ilay fotodrafitrasa fanamboaran-dalana andalovan'ny Papa Raimasina eny Ivandry Tsarasotra. Saingy raha ny hita eny an-toerana dia mbola tena goavana ny asa tsy vita. Ny atsasaky ny arabe no mbola vao totorana. Ny lakan-drano etsy andaniny mampitarazoka ny asa satria isaka ny andavaka dia misy fantsona vaky ary miverina mitatotra rano indray aloha ny mpiasa izay vao manohy ny asa. Lalan'ity moa zany sans arrêt mandroso dia sans arrêt miverina taloha fa nitarina ilay izy any hoe élargissement nataontsika natao 2 fois 2 izy zavatra efa vitantsika efa navita lokany voantsika na nataontsika hoe tatatra aloha tsy maintsy atao voalohany dia vita ny tatatra vita tanteraka izay dia manao ny arabe amin'izay tsika dia zao zao tsika couche de fondation tsika izao vao manaparitaka azy dia aveo compactera dia manaraka couche manaraka. Mirefy valonjalo to metatra ity lalana Papa Raimasina eny Ivandry miazo ny Tsarasotra ity izay asiana fanamboarana amin'izao fotoana. Mpiasa mahery ny 100 no miara-misalamanao izany. Nanomboka tamin'ny 7 volana Jolay 2024 ny asa fanamboarana ary faranana amin'ny 30 volana Aogositra ity araka ny fe-potoana voalaza. Efa maro ny mampiasa ny lalana eny Ivandry iny no velotaraina satria vao elingelina no ny fahatapahan'ny fifamoivoizana. Amin'ny 9 volana Septambra izao no higadona eto Madagasikara ny Papa Raimasina. Tokony efa ilamina araka izany ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa izay ampiasaina mandritra ny fandraisana ity famangina apostolika ity. Ho vita ao anatin'ny tapa-bolana tokoa arive ity fotodrafitrasa ity sa hatao zara fa vita tahaka ny efa mahazatra ny fitondrana izany. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika ho any amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara iny. Nisy ny loza an-dranomasina izay antranga tany amin'ny faritry Antala iny androany vao mangiran-dratsy. Sambo mpitatitr'olona sy entana no niarambona tamin'izany ary nitondra mpandeha 3 mitondra fanazavana ny tale général ny APMF. Vaovao tanteriny Germain Nomenjanary sary ny Mano Randriamalala. Niarambona vokatry ny olana ara-teknika nahazo ny milina mpanodina azy ny sambo iray antsoina hoe Vivano tany amin'ny 9 kilometatra tsy idirana ny Antala tokony tamin'ny 2 ramaraina ny alatsinainy fa 7 volana Aogositra taona 2022. Nitondra mpandeha miisa 13 ity sambo ity izay 13 no mpandeha ary ny 10 kosa no ekipage. Tamin'ny 9 ramaraina no tonga ny sambo aingam-pandeha avy amin'ny APMF avy ao Marontsetra namonjy ireo mpandeha tao anatin'ity sambo Vivano izay efa dobo ity. Ny ainga tao Tomasina tamin'ny Zoma ka mandalo au large ny Capeste androany makasika ny olana zany olana teknika izay niseho teo ambonin'io sambo io indrindrandrindra makasika ny milina zany ka nahatonga anazy natopany ranomasina ka échoué zany au large ny Capeste. Ireo le équipage 5 zany dia nijanona tao amin'ny sambo
mba hiambina ny sambo sy ny entan'ireo mpandeha ary ny entana ny tanterina ary ihany koa namita zany ny fanetsemana ny rano izay niditra tao amin'ny sambo. Hatreto zany dia tsy nisy ny ainana fohy ary mbola hiverina ny toerana zany ilay vedety Argos zany hirécupérer an'ireo olona zay mbola tavela ao amin'ny sambo. Avitratsomantsara ireo mpandeha sy ny ekipasy tao amin'ilay sambo niarandoza raha ny loharanom-baovao izay voaray ary efa tonga antanety amin'izao fotoana izao. Tsara moa ny manamanika fa fotoana mahavaky ny varatraza izao ka mampisamboara vara ny ranomasina. Mila mailo arak'izany ireo mpiandrika sy ny mpampiasa ny ranomasina. Fa ho an'ny Tomasina kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity satria tanora 900 mahery no very asa tao amina orinasa mpanamboatra menaka anankiray tao amin'ny distrikany Tomasina faharoa. Famoronana asa no natenaina saingy ny mifanohatra amin'izany no zavatra anseho. Nakaton'ny fanjakana ity orinasa ity no ny antony izay nambaran'ny mpitondra fa hoe misy ny tsy ara-dalàna ary dia diso fanatenana amin'ny fanjakana ireo tanora marobe very asa ao Tomasina faharoa ireo. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny Toky Ramarola. Mpiasa efa mahery ny 900 tao amina orinasa iray mpanao menaka ao Antanandava Tomasina faharoa no very asa. Nakatony fanjakana orinasa io noho ny tsy fahatombanana eo amin'ny lafiny antotantaratasy raha ny voalaza. Tena matsiaro voafitaka ireo mpiasa madinika ireo. Zay tonga eto ndeha hiasa amonjy ny asanay. Kinandro nefa ny fodiny vavahady fa hoe ny tenin'ny fanjakana fa mikatona an'ilay orinasa. Le antony tsy mazava na motiva tsisy fa hoe ajanona fotsiny na azo arrêt de travaux zay hoe ajanona le asa. Ny antony nefa hatramin'izao tsy fantanay inona mazava tsara ny zavatra tiany zareo atongavana amin'ilay zavatra. Io zavatra io nanomboka tamin'ny 2015 ny construction tato tapahanjareo 2016. Tagnatin'ny 3 taona 2019 zao izy vao nanomboka androany zao. Izy manomboka io nahazo permis de construction zay am'izao. Azonay le permis de construction ao izy miteny ray koa fa hoe arrêt de travaux vao tonga androany maraina zao le taratasy azonay. Misy an-telonjatony mahery le mpiasa ato aminay tsy manana zavatra hafa raha tsy io iasa io no ianteherana. Ny ray aman-dreny no tena mba fahasahiranana betsaka amin'izao fanakatonana orinasa izao, indrindra ireo izay anomana ny fidiran'ny mpianatra vokatry ny fahatapahany karama. Les sociétés tena manara-dalàna matonona azo ny permis de construction. Misy ny fanara-dalàna atao ary nisy ny fanaovana soni. Fa io misy any ambadika ankolafiny zavatra hafa io mba miangavy an'ireo olona reo mba hijery akaiky. Mba ajanony ty concurrent zareo. Resaka concurrent io le zavatra io. Raha tsy mandray andraikitra ny fanjakana mba zay kosa mba hitaky ny zonay any amin'zareo satria mijaly zay hiditra zao le mpianatra ino ny sakafoaniny. Tsy ny mpiasa teo anivon'ny orinasa mpanao menaka io no very asa fa ny mpivarotra eny amoron-dranomasina any an-toerana. Misy amin'izy ireo mantsy no esorina amin'ny toerany. Tsy nanaiky izany anefa ireo mpivarotra ka efa mandeha ny fandrahonana ny amin'ny fitokonana. Ianjadiany izany ihany koa ny mpivarokazo araka ny loharanom-baovao tao amina lahatsoratra an-gazety iray eto an-toerana. Aiza ho aiza ny fampanantenan'ny mpitondra ny amin'ny hananganana ilay tetika asa vaovao Miami izay natao amoronana asa ny mponina. Fa tany Fenorivo Atsinanana kosa dia bolabolana andramena 7 no tratra tamin'ny faran'ny herinandro teo. Mbola mitohy izany amin'izao fotoan'izao ny trafika eo amin'ity resaka andramena ity. Mianada no fantatra fa totoa izay efa voasambotra. Noro fitiavana no mitatitra amin'ny vaovao sariny Toky Ramarola. Bolabolana andramena misa 7 indray no trateky ny zandarmariam-pirenena tao Vohilaingo distrikany Fenorivo Atsinanana ny faran'ny herinandro teo. Raha ny fantatra dia tsy mbola nanaovana fanambaram-pananana io bolabolana andramena io. Tamin'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandro filaminana teny ifotony no nahafantarana fa Mianada no atidoha tamin'ny resaka trafikana andramena io. Ilay lehilahy tompona tokotany raha toka tompon'ireo azo sarobidy kosa ilay vehivavy. Nosamborina avy hatrany izy Mianada ireo rehefa avy natao famitorana. Taorian'izay no entina tany Fenorivo Atsinanana andrara no giazana tao amin'ny toby miaramila ny bolabolana andramena raha toka atolotra ny fampanoavana ireo tompona antoka rehefa avy natao famitorana.
Tsara ny mampafantatra fa fiarah-miasa avy tamina olona tsara sitrapo no nahazony zandary ny sambotra ireo voaroroy. Tamin'izay indrindra no nanao fidinana ifotony zandary ka voamarina fa atao amin'ny fokotany moron-drano izay tsy lavitry ny seranandakana no nahatraty akazy mianada sy ny azo. Araka ny loharanom-bavao azo tao amina lahatsoratra an-gazety iray eto an-toerana. Feny mbola tsy fonga natreto ny resaka trafika na andramena eto amintsika, saika ho isan-kerinandro no andrenesana tranga toy izany. Tsy ny trafika na azo sarobidy ihany fa ny trafika na zava-mahadomilina ihany koa aza dia mbola mahazo vahana tanteraka mandrak'androany. Midika izany fa mbola tsy voafeny mpitandro ny filaminana ny asany. Vaovao hafa tanteraka mihitsy isika ao amin'ny resaka kolotsaina sy ny malagasy. Mitohy hatrany ny fampandrosoana ny mponina eny Ambohimanarina sy ny faritra Teroka ary dia tamin'ny alahady teo ny resaka kabary no nomenavahana raha ny hetsika izay notarehan'ny solombavam-bahoaka teny an-toerana landy tamin'ny anarany Tiako Madagasikara Todsoa Andriamampandry. Lorette Berton no mitatitra ny vaovao, sary ny Toky Ramarola. Atao amin'ny endriny maro isan-karazany ny fanampiana omena ny mponina ary tsy andrasana fitondram-panjakana ankehitriny izay efa hita fa tsy mahefa raha izany, hoy ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry. Solombavam-bahoaka ny tenanay dia miara-miasa akaiky amin'ny fikambanan'ny mpikabary sala amin'ny fikambanan'ny napinga manokana izay tena hoe miasa ny kolotsaina mamalagasy zany satria ny firenena iray raha tsy manana ny kolotsainy izay mamalagasy zay dia tsy mandroso mihitsy isika. Ny asa sosialy dia ataonay foana, eo koa ny fanatanjahantena ary eo koa ny foto-drafitr'asa maro izay ahafantarana Ambohimanarina anay dia mitohy izany satria manana mpiara-miombana antoka ny tenanay ahafahana miara-miasa ao anatin'izany rehetra izay. Izany hoe ny solombavam-bahoaka amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy dia mifanerasera amin'ny vahoaka izy ary tsy maintsy mihaino ny etetam-bahoaka izy ary mijery akaiky izay sosialy ny vahoaka izany satria rehefa fitondrana tsy ezaka tsy anao dia endrasana fitondrana ve zany fa tsy maintsy manandraikitra ny tena manampy izay vita manasoavana ny vahoaka sy ny firenena. Mpianatra mpikabary miisa 300 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny kianja maitso n'Analamahintsy ny folakandro ny alahady fa 7 ny volana aogositra 2020 sy 2020. Olana mbola sedraina hoy ny filohan'ny mpikabary ao Antanjombe ambony any Ambohimanarina ny tsy fisian'ny efitrano fianarana ahafahana manaparitaka bebe kokoa ny kolotsaina raketin'ny kabary. Ny olana tena sedrainay aloha fifanampiana ny amin'ny toerana ampianaranay tsara ny lafo be ny ampianaranay an'ilay anofanay an'ilay trano kanefa izahay mampianatra kabary mamay-poana soa ihany fa teo ny député zany nanampy anay mba hahafahanay mandoa ny hofatrano an'ireny toeram-pampianarana marobe dia marobe ireny. Izay angamba ny tena olana lehibe indrindra fa raha vao fotsiny izay olana izay dia vitanay manaparitaka an'io eraky ny Madagasikara satria volany tsy ampy amin'ity fikambanana ity. Ny solombavam-bahoaka Todsoa Andriamampandry no ray-pia ireto andiany ampinga ireto izay nanolotra lela vola ray tapitrisa ariary ho fampandrosoana ny tontolo ny kabary ao anatin'ny faritra Anteroka. Araka nefa voalaza teo dia tsy mifototra amin'ny kabary fotsiny ihany fa misy ny fiofanana maro isan-karazany omenan'ireo mponina maimaim-poana ao anatin'ny faritra Ambohimanarina sy Anteroka iny. Izany no natao dia ho fampandrosoana ny tanàna. Dia iny vaovao momba ny kolotsaina teny Ambohimanarina iny ihany koa no namarana antsika ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy tain'Andriamanitra veloma tompoko.